Ho fanatanterahana ny antsoavo nataony filoham-pirenena amin'ny fanampiana ireo pretendrazana traboina noho ny ranobe farany teo dia nitondra ny anjara-birikiny ny OFMATA na ofisy malagasy du tabac izay eo ambany fehiny ny ministeran'ny fambolena sy ny fimpianaran'ny jono sy ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Vary enina taona ho famatsiana ireo niarambona satria ny voikava mahatratra. Hoy ny tale generalan'ny OFMATA. Ny talata maraina teo no nanolorana izany teny amin'ny raon'ny BNGRC. Zany hoe misy vary makalika 6 tonnes zany ny entinay mba ho atolotra ho an'ireo atao hoe mitondra ny fahavoazana zany namana zay moa atao hoe naray-panahy ihany eritreritra hoe be dia be ireo mpamboly parakinay zay tratry ny faharoena tahaka zany ny any Ambatondrazaka ny any Mampikony sy ny sisa kanefa arak'izay teny président zay hoe vonikava mahatratra dia natolotra tanteraka ao an'izay verina fa fantatry ny fanjakana fa tokony anaovana fitsinjarana ary zay no nanolorana azy aty amin'ny BNGRC fa tsy izay kory nanatitra azy tany fa dia izy zany no tokony andraikitra voalohany amin'ny fitsinjarana zay azonay zay ko dia atolotra nareo mon général zany zay vary 6 tonnes zay ao anaty camion moa izy dia fanariana dia mba tsisy ny loza tahaka izao tsy ny anjony tany sy ny firenena na dia mpitranga amintsika ihany ny fahavoazana ary fa dia manantoka manjakariva ary manantena fa ao anatitra ny atao hoe sotoavana tsara no izananareo sy tsy izananareo zay tena voamafy amin'izay fahavoazana tranga reto amin'ny tonga nanolotra ireto fanampiana ireto ny sekretera generale ny ministeran'ny fambolena sy ny fimpianaran'ny jono Tilay Désiré niaraka tamin'ny tele generalan'ny OFMATA ka ny saotra tamin'ny anaran'ireo traboina ny tompon'andraikitry ny BNGRC ary nanome toky fa ho tonga any amin'ireo tokony iantefany ireto fanampiana ireto ary tsy hisy tombo sy ala amin'ny fitsinjarana azy. Azonay tenenina eto amin'ny BNGRC dia misaotra betsaka amin'ny fahatsiarovana an'ireo pretendrazana niaran'izany tondra-drano sy koa moa vitantsika zao farany teo reny cyclone tany Manoro reny dépression tropicale lanatsika dia mampanantena izahay eto zay dia efa mampanantena fa ho tody ary ho tonga any amin'izay eritreretina andehanany ireo fanampian'ireo fa tsy sanatria ivilivily lalana ny antony moa zany ary ataoko hoe izay ngamba ny mety antom-pisiny ny BNGRC dia ny fandrindrana sy ny malatsina amin'ny teny baiko coordination ny fizarana nyreny fanomezana ireny mba tsy hisy tombo sy ala amin'ny fizarana azy ary mamerina mampanantena fa tsy maintsy ho tonga any amin'izay tokony iantefany izy ireny.